ano iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra en RTV ho amin'ity anona ity no manasantsika rehetra mitiavana ampanajana ihany koa anaraka ny prix-mbavaoantsika hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny-bavao. Mangataka ny hamoahana ny fifanarahana izay nataon'ireo filoham-pirenena telo lahy ny amin'ny DIDIER RATSIRAKA androany totosaina tamin'ny volana mirakitra ny nandrafetana n'izao gouvernemanta ny marimaritra iraisana izao. Hifampitaona amin'ireo mpanaradia azy kosa ny FIRAISAKINAN'NY KADIDA rahampitso etsy Mahamasina manoloana ny tsy famaliny ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny fehikevitra izay nataon'izy ireo tao aorianany 27 ora izay nomen'izy ireo. Ramatoa iray no maty nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpomba ny kandida ny farany herinandro lasa teo. Nilaza ny Hitory ny fianakaviam-ben'ny tiako Madagasikara manoloana izany famonoan'olona nataony mpomba ny rajoelona izany. FAHASIMBA'NNY LALANA eto Antananarivo renivohitra kosa ny mpampiasa ny lalana miantso ny fandraisan'andraikitra ny tompon'andraikitra ihany koa izy ireo. Ny LOZAM-PIFAMOIVOIZANA izay niseho tany Mananday 530 km miala ny fianaratsoa fantatra moa fa pastera ny iray tamin'ny reto ny moniainy reto ampolony kosa no naratra mafy. Izay ny lohateny-bavao hoentina amina kosa ny antiprian'ireny avy hatrany hifampitaona amin'ireo mpomba azy amin'ny FIRAISAKINAN'NY KADIDA rahampitso ny Mahamasina izay noentin'izy ireo androany atao aoriana ny 27 ora izay nomen'izy ireo anireo androm-panjakana isan-tsokajiny eto Madagasikara mba hamalina ny hevitra izay tapaka izy ireo nandritra ny conférence rototosaina tetsy amin'ny CCI vato amin'ny alakamisy lasa teo atanjon'ireto kandida ireto ihany koa ny fampahafantarana ny vahoaka n'izany fikevitra izany ao anatin'ity fiona izay rototosaina rahampitso etsy Mahamasina ity nanao ny fanadidina anjamina nomenjany teo amin'ny sariny itiavana rakotondrina. Roa amby 70 ora tsy aoriany ny fandefasana ilay fehikevitra teny amin'ireo androm-panjakana isan-tsokajiny dia nanapa-kevitra ireo kandida ny FIRAISAKINA fa anohetsika fampahafantarana ilay fehikevitra izay tapaka izy ireo misy vato nandritra ilay conférence souveraine rehefa tsy nanome valiny mahafapo azy ireo androm-panjakana nanaterana ny Mangataka ireto. Eto Antananarivo no anombohana izany fampahafantarana izany rahampitso manoloana ny kianjabe Mahamasina raha ny fanazavana voaray ka hitoetra ny amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara izany. Rotana no nahatonga azy ireo andray izao fanapahan-kevitra izao. Tapitra ankehitriny fiampitaona io koa araky ny fanapahan-kevitra dia ho velarina ny fampahafantarana ny vahoaka maso mandidy sy tompo-pahefana ireo fehikevitra tapaka mikasika ny fanadiovana ny tontolo manodidina ny firosoana ny fifidianana indrindra fanokafana ny lisam-pifidianana mba hahafahany malagasy tsirairay sy ny malagasy rehetra mahafeno fepetra izaka ny zony ifidy. Etsandan'izay nefa raha nanontaniana mahakasika ny hevindreo olon-tsotra dia maro nefa tsy mankasitraka intsony ny mety ho fidinana andalam-be amin'izao fotoana izao mba tsy hiverenan'ny Madagasikara amin'ny krizy intsony. Tokony tsy mety intsony satria fa tokony hain'ny hevindreo ny be somary zany ka tokony ho azo atao dia hoe fanambarana ny tezy tokony hambarana hoe aloha samy zaka izay atao ny vahoaka. Raha ny araky ny hevitra aloha dia tsy vahaolana intsony le fandehana an-dalambe satria mahatonga ana amin'ny teny izay tokony fifampiresaka tokony maro zany mifampiresaka fampandinika ny amin'ny ara-politika tsy vita ny fampiresaka dia mifampiresaka mba hisian'ny filavorariana ny amin'izay tokony atao. Manakorotana ka tokony miandry fifidianana. Ohatra dia mbola hisy ihany latsaka an-dalambe andrasana indray araka izany mety etsiky ny kandida ny FIRAISAKINA ity. Eo amin'izay setry ny politika izay ihany dia niampindray zany ny pirofo ahafahana manameloka ny fitsaran'avy momba ny raha-panorenana
amin'ny tsy fahampitombanany fifidianana eto Madagasikara raha ny fanokikevitra anoentiny kandida Fanirisoa ErinaivO tamin'ity androany ity miampy ireo kandida mivondrana ao anatin'ny firaisakina izay manam-porofo mazava ary manameloka amin'ny tsy fahatombanana amin'izay fifidianana zay eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo ary fa maro loatra amin'ny akaratry ny mpifidy izay mihoatra amin'ny tokony ho izy asinisan'ny mpifidy eto Madagasikara tranandrana navoaka ny voamela-pirenena misahany fifidianana io fa manameloka ny tanteraka ny voamela-pirenena maleo tena ny fifidianana FAHASIMBA'NNY kandida izay hoentiny nomenjana ateo amin'ny sariny itiavana ka mahakasika ny lisy mpifidianana itsony kandidany fa anisany itondran'izy ireo tsikera ihany koa karatry ny mpifidy izay antotona voalaza mantsy fa ireo kara-pifidianana natonta izay manodidina ny eo raha toa ka manodidina ny folo tapitrisa ihany mpifidy voasoratra anarana ka mampitombo ny ahian'ny reto kandida ireto ny amin'ny mety ny alabato akoizay nakoa ireto kandida FIRAISAKINA ireto fa avy eny amin'ny tokony ho izy nisan'ny fitanana antsoratra na PV ho ampiasaina mandritra fotoana ny fandatsarana izay ho ampiasaina dia misy ireo commande na carte électorale izay nazavaina teo 10 millions isa zany hoe 9 913 599 no isan'ny mpifidy kanefa dia mihoatra 300 000 no commandiny seny $12 309 000 no asina mihoatra ohatr'izany izy fa million isan'ny ihany no carte électorale alefa any mpanosa izany miantsy kandida ireto mba hitondra fanazavana mahakasika izany rehetra izany. Tsy nahita navaly mahakasika ny fangatahan'ireo kandida kosa ny filohan'ny fitsaran'afo momba ny lalam-panorenana raha ny fanikevitra ny hoety ny Fanirisoa ErinaivO izay kandida ho filoham-pirenena antony hanatonga nyity rahampitsarana izany ho hiatrany ramatoa Fanirisoa ErinaivO ka tsy mahagaga firy raha ny zava-misy eto amin'ny Madagasikara fanazavana hoentiny ary ateo amin'ny micro any onja minamenzana ary sary nitiavana rakotondrena mihitsiny no valiten'ny HCC hoe irrecevable ny fitorinay tsy nanazava izy hoe ina ny antony fa rehefa namaky izay tary dia nahita hoe lazainy fa tsy nafeny fepetra voalaza ny article 203 et suivant rehefa nijerevanay zay dia hoe tsy ao anatiny photocopie ny kara-pifidianana tamin'ny fotoana nanaovanay ny requête iny mbola tsy nizara kara-pifidianana mbola tsy nizara kara-pifidianana fototany zay natao hoe filambotsiary fa isa moa tsy malala hoe zareo kandida ary tsy mahita zavatra valy an'ireo porofo narotsaka itsony ny HCC dia mitady zavatra toy saingy mifandraiky amin'ny fifidianana kosa dia nitrangana ateo amin'ireo mpomba ny kandida isan'ny niaran'izany moa ny mpomba ny kandida larana fa 520 marika ravalamanana izay namoizana ramatoa iray ny ampangan'izy ireo ny mpomba ny kandida Andry Rajoelina nanao izany asa mamoehatra izany toraka izay ihany koa ny mpomba ny kandida larana faraky ambin'ny folo ny rado rafalamanana izay niaran'ny erisetra avy amin'ireto mpomba ny kandida Andry Rajoelina ireto tamin'ny farany herinandro lasa teo ihany nanazava tamin'ity androany ity ny mpomba ny marika ravalamanana fa ametraka fitoriana manoloana izao erisetra atao amin'ny mpomba azy ireo izao nanao ny fanadihadiana Jenita Soalalana eo amin'ny sariny afitra lalaina
Tazana intsony ny mahafifananana masina ny filatsan-kofidiana ao filoham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Tsy mahazaka fifananana intsony ny mpanao politika sasany sy ny mpanaradia azy ka miafara amin'ny fiantsiana sy fifandonana izay namozana hain'olona iray ny farany herinandro lasa teo. Isan'ny lasebatra ny farany herinandro tamin'ny revenis tonga dia ny zakabia fanto fantatra olona izy amin'izay tonga dia midaroka anazy izy mihitsy mba zay tonga dia afaka izay vavy zay ty manko miaraka aminay dia miafaka izay vavy dia izy vao tonga dia mety nanety hopitaly dia somamaraina misy. Ity ramatoa ity zao dia isan'ny lasibatr'ireo mpomba ny Andry Rajoelina ihany koa raha ny fitantarana. Vehivavy roa sy lehilahy telo no nandariko azy ary samy manao akanjo miloko volomboasary avokoa. Tsy vitany midariko ihany izy ireo fa miteny ratsy ihany koa raha ny fitantarany hatrany ary maneseso azy fampanohana ny marika ara-valmanana. Nitondra voka 2 volana izy zao raha ny nambarany ary afajaza vokatry ny dariko nahazo azy. Tamin'ny tarata zany avy nanao porte-à-porte zay dia andeha hody aho dia nisy anankidimy nanao akanjo orange namelena avy ao aoriana midarika anazy any zareo tony le mpamono olona ozy izy zareo dia sasany nidarika ny sasany nanitsaka ny sasany nandaka anankidimy izy vehivavy anankiroa dia lehilahy anankitelo teo 67 teto amin'ny miavana teto akaiky ny 119 tonga dia tsy natsiaro tena fa mba olona ny miaro anazy zany nanampy anahy napiditra natao anaty tôbila aloha namelona anahy olona nandefana zaza arery tsisy nizaniza niaraka anahy fa zarery satria avy nanao porte-à-porte zay dia andeha hody. Le eto amin'ny lohalika eto zany ny tena voa dia lamosiko ato mangana takana zany takana dia za iny fotsany zasany tendrarana dia moi lasa le izy mbola tsy nitore satria androany vao nanatitra n'ilay taratasy zany zay satria zay vao tafatsangana. Hitanao mihitsy le olona nanao ie iny nanao akanjo orange ary zareo. Manoloana izany rehetra izany dia nanambara i Mitaraina Razafy izay mpanohana ny kandida marika ara-valmanana fa tsy maintsy andrefepetra izy ireo satria efa faneniny izao no miantsy azy ny mpanohana kandida Andry Rajoelina hatramin'ny 9 ny volana Oktobra ny sokafana ny fampelezan-kevitra dia efa tonga teny amin'ny kizian'izy ireo ny mpomba ny Andry Rajoelina nanakorontana. Tsy voalohany io zavatra io traka fa vao nanomboka ny fampelezan-kevitra ny 9 Oktobra eto amin'ny QGN ity tapaka mihitsy lalana manontolo satria teto tonga teto ny mpanohana ny kandida zay tenena hoe mpandoro mpanoha herisetra tapaka mihitsy ny lalana teo satria niantsy tonga niantsy anay teo amin'ny arabe teo zareo nandritry ny adiny ray dia teo nandrabiraby niantsy ny teny ratsy manompa sy ny sisa mila nisy fandraisana andraikitra mahery vaika mihitsy teo vonolamina teo fa nitoy ilay izy tao aorianan'izay ny fikasitanana raha mandeha rery ny olona na tavelany erinany dia misy fikasitanana fanompanana zavatra tsy mendrika fa misy ihany koa fotoana ny sonomobilanay mandeha tao 67 hectares teo amin'ny Otiva dia nanitazana cocktail molotov soa ihany fa tsy teo amin'ny automobile izy fa nilatsaka teo akaiky ny automobile tao amin'ny trottoir pepetra moa zany efa misy ny legal team anay ny pool d'avocat anay efa mandray reny fepetra rehetrarehetra reny mandray an'ireny zavatra doléance rehetrarehetra reny dia tsy maintsy misy ny plainte atao na contre x satria misy olona fantatra letare misy tsy fantatra ihany koa hoe mamely dia tonga dia lasa mandeha. Karamena kosa reto olona mpomba ny Andry Rajoelina midarika olona reto raha ny filazany Mitaraina Razafy tsy marina araka izany ny fiarovan-tenan'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany any anaty tambazotran-tserasera fa manana retina mitaiza ilay ramatoa maty. No mafisiny ty farany fa vokatry ny daroka no nitarika ny fahafatesan'ilay ramatoa miantso ny senia izy ireo sy ny fanjakana mba hijery akaiky izao raha izao. Hita sary maro be nge hitanay tany Tsirabe omaly vidéo efa mandehandeha eraky ny rehetrarehetra ny mpombanay koa mahita nahazo sary rehetrarehetra na ny fizaram-bola sy ny fanakaramana olona mamono ny mpanohana ny larana 520 nge misy PDB misy ny olona tena témoigner ka za sarotra amiko ny ino zany hoe izay andeha moniny hafa
fa io fiarovatena ohatrany rehetrarehetra ihany moa io de zay fa amiko na avaizana erisetra tsy tokony hisy intsony zany a satria tokony fifidianana hiatreny rehetra eo tsy contesteny atan'izany zay fa miantso mandeha fa ny doléance any amin'ny seny koa andrainy andraikany anaty lalàna mazava tsara ny ao na ny fanompana olona fotsiny ara ny fitenenana ratsy olona dia tsy azo atao. Etsy ankilany nanambara ny mpahay lalàna fa tsy misy olona ambonin'ny lalàna eto Madagasikara ary mety ampigadra ny tranomaizina 2 taona ka hatramin'ny 5 taona izany fikasihan-tanana izany. Izany ngambany avy azoko zay namomba azy hoe fampikasihan-tanana zay ataoko fa hoe ny fanjakana tan-dalàna nanao verakevitra atao amin'ny Akademia Malagasy momba ny fanjakana tan-dalàna samy voafehana lalàna dôly samy eo ambany lalàna dôly na ny mpitondra na ny olona entina eo ambany fanaraha-maso ny fitarana maleo telo. Misy ny sazy raha fatra le olona katrina izy ataony famitorana na ny tao na ny ndimy faraka amby folo amin'ny sitanjato taony fezidana mafamaizana dia raha ohatra moa zany somary ratra be le olona ka mitombo ataontsika hoe 20 andro tsy fahazo amin'ny asa na hoe somary nisy fahavoazana kely amin'ny vatana ohatran'izany dia amin'izay fotoana zay ny andininy fa sivy sy telonjato andininy voalohany vondianakireo zany hatramin'ny 2 taona hatramoizina ary rety be fosy telonjato fa le sivy telonjato andarana voalohany dia sazy 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatramoizina. Tsy mbola nahitana fifidianana toy izao ny eto Madagasikara raha tsy ahivina ny tantara ary tranga tena mamohetra sy mandratsendrika ny demokrasia eto an-toerana. Tokony homela araka izany ny vahoaka malagasy tsirairay indrindra fa ireo mpomban'ny kandida tokony hay andinika ihany koa ny malagasy mba tsy ho fitiavana sy fanarahana be fahitany tsony ny anohana ny kandida. Sarotra ihany koa ny heverina fa mbola hanjaka eto amintsika ny fihavanana raha toka mbola mitony tahaka izao. Izany makasika an'iny anisan'ny tranga izay mamoehatra eto Madagasikara ihany moa ny fahitana n'izany hoe fampelezan-kevitra mifamono ny mpomban'ireo kandida izany. Anohizatsika ny famparana-bavao dia anisan'ny tranga tamin'ity androany ity ny karazana fampitam-bavao tamina page Facebook n'ireo kandida mpilatsaka ho filoham-pirenena heverina fa osoka. Anisan'izany ohatra ny kandida au maire Berizika izay niaran'izany fa nanao fanambarana fa anohana ny kandida Andry Rajoelina. Nandiso ity vaovao ity anefa izany kandida izany raha nanambara fa tsy misy afa-tsy ny page Facebook officialy ihany no fampitam-bavao ny kandida Jean Omer Berizika ary karazana fisolokina zany izao ny tranga tao anatin'ny page Facebook n'izao. Tsy ny kandida Jean Omer Berizika ihany no lasebatra androany fa teo ihany koa ny kandida Dama Mahaleo izy indray dia nanamafy zany fa misy ny karazana piratage zany amin'ny compte Facebook ny izay manazava moa fa hoe anohana ihany koa ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo saingy karazana fisolokina ihany koa zany izany hita eo amin'ny page Facebook ny Dama Mahaleo izay ny makasika an'iny fa anisany namoaka fanambarana ihany koa tamin'ity androany ity ny préfet ny Antananarivo nambarany mazava fa raha toka misy ny fiara-pefy izay ataon'ireo kandida manao fihetsiketsehana izany hoe ny kandida izay tafiditra ao anatin'ny firaisakinan'ny kandida dia izany ny fisamborana ao ataon'ny eo anivo préfecture ny tanàna Antananarivo manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Ivadika lafomba-vao hafa isika dia Mangataka ny hamoahana ny fifanarahana ara-politika izay nataon'ireo filoham-pirenena efada natao tamin'ny volana jona lasa teo ny amiraly DIDIER RATSIRAKA amin'izao fotoana izao ary mbola nanamafy ihany koa ny tenany fa efa mivoana amin'ny lalam-pandroenana tanteraka ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra fa ny fomba hitantanana ny fifidianana eto Madagasikara. Anisan'izany ihany koa ny fifanarahana politika izay nataon'ireo
ireto filoha teo aloha ireto izay mivona ao anatin'ny lalam-pandrenana ka tokony anakely zany ny fanapahan-kevitra izay nataon'ireo candidat atetsy amin'ny conférence souverain satria fifanarahana ara-politika iny araka ny didy izay navoaka ny fitsaranavo momba ny lalam-pandrenana andeha orantsika izay fanadinjay oetiny onjaminano menjanary teo amin'ny sariny tiavana rakotondrina. Ny tsy fanarahan-dalàna no olana voalohany amin'ny fisian'ny krizy miverimberina izay tsy mitondra fampandrosoana raha ny eto Madagasikara no asiteny ho ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka raha naneho hevitra tamin'ny mpanao gazety. Taratra izany ny fifanarahana nisy teo amin'ireo filoha teo aloha tsy isa izany fa ramatoa jona ramampianina mariky ravalmanana Andry Rajoelina mahakasika ilay fanendrena ny Prime Ministre marimaritra iraisana. Fifanarahana izay mifanohitra tanteraka amin'ny lalam-pandrenana raha nambarana ity filoha teo aloha no sady kandida ho filoham-pirenena ity. Raha ny fanazavana mantsy dia anisan'ny olana lehibe teto Madagasikara tsy fanarahan-dalàna io indrindra fa ny lalam-pandrenana izany ka nahatonga ireo krizy maro teto amintsika raha tsy resaka fotsiny tamin'ny taona 2010 sy ny 2020 ho hiatrany ity kandida ity. Araka ny fanambarako indrenindreny ny problème n'ity firenena ity dia le tsy fanarahan-dalàna raha izay. Faharoa misy teny nomena tsy arahana, nisy sone napetraka tsy arahana ka na ny fitondrana faratampony aza no tsy manara-dalàna araky ny teny Michel Debré zay amin'ny teny frantsay, le désordre ne descend dans la rue que lorsqu'il s'est déjà installé au sommet. Tsy arahana ho any etsy andan'izany dia angatahan'Andriamatoa Didier Ratsiraka ny tokony hamoahana ilay fifanarahana nataon'ireo filoham-pirenena teo aloha tamin'ny volana jona mahakasika ilay fifanarahana amin'ny fanendrena ny Prime Ministre ny marimaritra iraisana. Io gouvernemanta io tompoko dia extra constitutionnel lazaina fa ny article 14 accord politique dia manandanja noho ny le teboka telo amby folo. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ny lisam-pifidianana dia extra constitutionnel ultra petita. Ny sasany gadraina satria lamina tetsa 13 mai gadraina petraka ohatiny eny nefa ny sasany telo herinandro be zao misy maty alaora zao dia zao tsy silanazy zao rehefa avy eo monsieur le président ihany ina mahasamihafa an'izany dia mba mangataka zany mialohan'ny farany aiza ny accord politique ny fanarahan'izy ireo mba tiana io hita satria ny fifanarahana rehetra natao hatramin'izao dia voasoratra voasonia ary publié io tsy hitako mangataka zay tsy mila makany amin'ny fifidianana raha tsy hita io satria io mifehy antsika sy ny constitution mifehy antsika amin'izao fotoana izao fa ny accord politique. Ahina araka izany mety mbola hiverenan'ny krizy raha tsy misy ny famahana mialoha izao olana efa mandidina ny firenena izao manoloana ireo osoka maro hitan'izy ireo amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Adievitra fampahafantarana programa anasy fa nikevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Ame tokony voaka malagasy aho ary tena hifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanteraha amerina indray ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Fidio ny mpanangana fa tsy mpanjava, fidio ny numéro 25, fidio marika ravalmanana.
toizantsika kosa ny fampanambavao amin'ity alina ity olona dimy no namony ainy ary fantatra fa pastera ny iray amin'ireo namony aindreo ampolony kosa no naratra mafy izany moa no vokatry ny lozam-pifamivozana niseho ny sabotsy lasa teo tany amin'ny toerana antsoina hoe manandahy 5 kilometatra miala ny fianaratsoa sprinter izay azo any lakaka moa ity trahadoza ity raha ny fantatra ary camion iray izay nifanotsy taminy no saika ialany ka izao nivarina tany anaty antsana izao dia horatsika ny fanampanazavana hoenty ny jenita soa lalaina ateo amin'ny sariny afitra lalaina mahakasika izay Sprinter ray avy aty Antananarivo azo any lakaka no nifanitra tamin'ny camion ray ka nivarina tany anaty antsana ny sabotsy lasa teo. Voka ny olona dimy no namony ainy teo no eo. Ary ny iray tamin'io dia pastera ao amin'ny sampanampanao fitoriana ao amin'ny fiangonana pentekotista mitambatra eto Madagasikara. Ampolony ihany koa no naratra mafy. Teny manandahy 5 kilometatra miaran'ny fianaran-tsoa moa no nisehon'ny loza. Saika anatitra ireo mpanao asa fitoriana ny lakaka ny fiara ka izao tradoza izao. Potika tanteraka ny lohan'ny fiara, ny vatany ihany koa no ny fianjerana nahazo azy, ary tsy nisy azo raisina ihany koa ny entana rehetra tao anatiny. Raha ny fitantaran'ny mpandeha, dia vokatra ny hafanganam-pandehana mafy loatra no niteraka ny loza. Nifanetra izy ireo ka tsy tafajanona intsony fa niezaka ny ala ny sprinter ka izao latsaka ny anaty antsana izao. Efa eny amin'ny hopitaly alakamisy Amboma amin'izao ny maratra manaraka ny fitsaboana. Amin'izay sehatra ny fitaterana izay ihany fa eto Antananarivo renivohitra kosa dia Mitaraina amin'ny FAHASIMBA'NNY LALANA eto Antananarivo ireo mpampiasa ny lalana tsy misy moa ny fanazavana izay hoentiny tompona raiky tsara antanina tsy mbola misy kosa ny fanamboarana amin'izao fotoana ifampiresantsika izao Mitaraina sy miayarika izany reto mpampiasa ny lalana reto raha toa ka ho avy ny vamitona ny fahavaratra akoatra ny fitoana ny famivozana mantsy dia miteraka fahasimbany fiara ihany koa ity lalana simba eto Antananarivo renivohitra ity. Clara Raholo manantso teo amin'ny sariny afitra lalana. Toy izao ny fijaliana mahazo ny fiara eto an-drenivohitra. Lavaka. Arabe mitresaka. Trottoir miongotra. Antananarivo izay heverina fa renivohitra Madagasikara. Maro no antony mahatonga izany fahasimbana izany toy ny fanaovana lavage eny an'arabe izay maro-panao tokoa. Etsy andany ihany koa ny vamitona ny fahavaratra. Izany rehetra izany dia fototra manimba ny lalana ary miteraka voka-dratsy ho an'ny mpampiasa lalana izany. Mitaraina araka izany ireo mpampiasa lalana ireo ary milaza fa mitondra fahatsanjoka ho azy ireo ny fahasimbany lalana eto Antananarivo renivohitra. Raha tokony havita mihodina in-efatra na in-dimy mantsy izy ireo dia tsy afaka mihodina raha tsy in-telo na in-efatra eo vokatry ny faratsy ny lalana. Eo ihany koa ny fahasimban'ny fiara fa ny tena olana lehibe ateraka ity faratsy ny lalana ity dia ny fitohanan'ny fiara. Ny rehetra araka izany no mitanto ny voka-dratsin'izy ity ka ilana fiheverana. Varitra manoatoana lalana ratra eo amin'ny asana eo izao izay mitorika vitsikely. Ny hevitra ny dia tokony hitarina ny lalana le tômôbily eny amin'ny sisin-dalana amin'izany efa ratsy ny lalana foana efa ratsy mihena ny tovitanay versoma ilatsiazo amin'ilay lalana ratsy tako izany mba tokony amboarina le lalana le lalana raha ohatra ny amboamboarin'le anina fotsiny fa tokony amboarina tsara fa tsy tapitapentina fotsiny dia tena mahanimba roulement le lalana mahanimba amortisseur mety be mihitsy voka-dratsy lalana simba misy voka-dratsy fa somany amin'ny resaka materiel fa tompone ny pièce détachée manimba mihitsy izany manimba zavatra fa tokony mba heritseritra fanjakana ny fanamboarana anazy. Raha nanontaniana mahakasika ity kosa ny teo anivon'ny commune dia nanambara fa ny tsy fahampian'ny teti-bola ampiasain'izy ireo no antony mahatonga ny tsy fahatomombanana amin'ny lalana rehetra. Misy ihany koa ireo lalana vita tsara hoy ny lefitra mben'ny tanàna saingy noho izay olana izay dia tsy ny lalana rehetra no vita tsara. Ny tsy fifanarahana misy eo amin'ny commune sy ny fanjakana moa no mahatonga izany hatramin'ny nahaben'ny tanàna Andramatola Lora Valmanana mantsy tsy mbola nisy ny famatsiam-bola azon'izy ireo mahakasika ny lalana. Raha nambara ny tifilo-lefitra ny mben'ny tanàna hatrany andraikitry ny commune nefa ny fanamboarana ny lalana anatiny na izany aza dia milaza izy ireo fa miezaka manao izay vita ihany araka ny vola eo am-pelantanana rahan'ny fiara-miasa Nicolas amin'ny akora mety ilaina amin'izany ny asa fanamboarana izany. Tiana mariana aminareo eto anefa fa hatramin'ny nahatongavany-ramatoa ben'ny tanàna teto izany dia tsy mba nahazo an'izany atao hoe fond d'entretien routier
ny commune urbaine Antananarivo manana droit am'izany zakay kanefa de tsy nahazo an'izany ny antony de fezy ny fanjakana foibe io de zay ty ny fanjakana foibe anaovana azy raisiko ohatra petite vitesse sady amin'ny commune urbaine Antananarivo no an'ny fanjakana foibe satria iny no kitikitika ny rambona akanjo ny fanjakana foibe de amboarina satria iny route nationale la numéro 1 commune urbaine Antananarivo koa mba manana ny laminasy amin'ny resaka fanamboaran-dalana kanefa no tsy fahazahoan'ny commune urbaine Antananarivo zay faute d'entretien routier zay finy fanjakana foibe zay de tsy maintsy mionona amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny colasy ny commune urbaine Antananarivo ary manao ezaka amin'ny resaka fanamboaran-dalana fa de amafisoko eto zany fa ny fond d'entretien routier zay tokony doana Antananarivo de finy fanjakana foibe fa anaovany amin'izay mahafalifaly ny fony. Andrasana araka izany fandraisana andraikitra ny tompon'andraikitra Isatsokajiny manoloana izao tranga misy izao. Ny namatsika ajamanantsomo no nakaniny sary nandrafitra iny fanadihadiana iny niaraka tamin'ny Clara Raholy Manantsoa iverenantsika kely ny lafin'ny politika dia faritra misa folo amin'ny 12 misy eto Madagasikara no anaovany sadaiky fanadihadiana mandritra ny fifidianana zay totsaina eto Madagasikara ny fahafito ny volana Novambra ho avy izao. Teratany vahiny mpikambana ao amin'ny sadaiky misa 3 araka izany no iparitaka ao anatin'ny reto faritra folo ireto teratany vahiny zay avy amin'ny firenena misa 12 mpikambana ao anatin'ny sadaika onjaminana minjanary eo amin'ny sary nitiavana rakotondrina. Miompana amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena fotsiny ihany no asa ataon'ny sadaika eto amintsika raha ny nambaran'izy ireo no ny fangatahana sy fanasan'ny senimo no mahatonga azy ireo anao izany asa fanaraha-maso izany mba hisiany ny fitoniana ara-politika maharitra mandritra ary ao aorian'ny fifidianana raha ny fanazavana. Araka izany dia faritra 12 misy eto Madagasikara ihany no anaovana izany fanaraha-maso izany dia Analamanga, Diana, Sava, Analanjirofo, Anosy, Atsimandrefana, Automatsiatra, Vakinakaratra, Atsinanana ary Amorimani ka mpanaraha-maso misa 3 avy amin'ireo firenena 12 ao anatin'ny sadaiky no misahana izany. The electoral system. The improvements to the laws relevant to the electoral system by incorporating key elements of the SADC principles and guidelines. Establishment through legislation of a permanent independent national electoral commission in form of Akoatra izay dia mankasitraka ny asan'ny voamiratra maleo tena misahana ny fifidianana ireto avy ao anivony sadaika ireto tamin'ny asa izay nataon'izy ireo manoloana ny fanentanana ny olona hiditra ao anaty listim-pifidianana. Raha folo tapitrisa mantsy no tanjona dia mahatratra 7 tapitrisa mahery no tafiditra ao anaty lisitra. Tamin'ity andro an'ity moa no nanaovana ny lanonana ofisialy mahakasika ny iraka fanaraha-maso ny fifidianana eto Madagasikara ataony ao anivony sadaika. Nalatanteraka fanadiovana fobe ny fokontany ankoron-drano andranomahery ny sabotsy lasa teo ho fiarovana sy ho fiadina amin'ny fiparitany valanaretana indrindra fa amin'izao vamitona ny fahavaratra izao fanadiovana fobe izay nokarakarainy ny boriboritany fahatelo. Nanatrika izany i Clara Raholy Manantsoa teo amin'ny sariny Haja Manantsoa. Toy ny fanao ny boriboritany fahatelo isaky ny iray volana dia androany anjarany teo anivony ankoron-drano andranomahery. Nambaran'ny tompon'andraikitra fa tsy misy idirany fampelezan-kevitra ity asa fanadiovana ity ary asa ny sitrapo. Non, tena tsy misy idirany fampelezan-kevitra mihitsiny fa ny fanadiovana faobe efa laminasa apetraka district Antanatoa isam-bolana farafahakeliny. Tsika rehetra manadio mamongotra ny aretina, ny valana aretina mety iseho tsy hoela dia efa hiditra efa ao anaty moa zany ny fahavaratra tsika izao dia misy an'izay hoe andraikitra tokony raisitsika zay na ny fako latsaka ny anaty kanala mety ho tsesy na mety afakatra ny rano adiditsika ny manadio manala ny fako dia izay nataonay izao. Manomboka eo amin'ny EPP akoron-drano mandrapatorana ny elakelan-trano ny akoron-drano andranomahery fanadiovana faobe dia tena atao an-tsitrapo fitaizana ny olona mihitsy izany tsika araka nadio tsy mifanirika andraikitra fa tsika rehetra miara manadio rehefa tsy mandota anao dia efa namany manadio zay. Tombo lehibe ho an'ny mponina ao amin'ny fahadiovana
noho izany dia maro ireo olona tonga nandray ny anjarany tamin'ny fanadiovana faobe no karakarain'ny boribory tamin'ny fahatelo tamin'ity androany ity. Manoloana ny valanaretina maro samihafa izay miparitaka amin'izao fotoana izao dia natao ity asy ity ho fisorohana izany. Eo ihany koa ny vanim-potoana ny fahavaratra izay manahirana amponina tokoa raha toa ka maloto ny tanàna. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy misy tambiny omena azy ireo, saingy solony izany dia hisy ny solon-tsavony izay omena azy ireo aorian'ny fanadiovana. Miarakaraka amin'ireo ndesibika eny misy tambiny kely any zany solon-tsavony sy any raha aveo fa fokotany zany miatsahany eny dia fokotany misara mba madio ny tanàna aleo mba adio mihitsy aloha ny tanàna sy mba le aretina rehetrarehetra mipesy tamin'ny aleo mba adio ny tanàna satria ty tanànanay dia le izy le mandeha amin'ny andro avorana koa ny tena mahakamo amin'le loto e. Ny boribory tamin'ny fahatelo moa ny mikarakara azy ity na rano tolo-tanana avy amin'ny Prime Ministre. Eo amin'ny lafiny toetry ny andro kosa dia mbola tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny manasoarataona isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana no entin'ny teknisiany eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro androany. Ankoatran'izay dia noho ny hafanana be loatra izay misy eto Madagasikara moa no nahatonga ireny oram-baratra narahana avandra tamin'ny herinandro lasa ireny. Afaka roa andro kosa isika vao hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny rivodoza na ny saison cyclonique raha ny fanjavana notin'izy ireo fanoilarandry anatenaina eo amin'ny sariny aina roela. Nahagaga ny akamaroam-ponina teto an-drenivohitra sy manodidina amin'ny fisin'ny avandra tamin'ny tapa-bolana lasa teo. Ny distrika Tsimondrano no tena nitondra faizana tamin'izany noho izy nanimba ny akamaroan'ny vokatra tany an-toerana. Ny hafanana be loatra teto an-drenivohitra nandritry ny andro maromaro no antony nahatonga izany raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro am-pasapito. Ao anatin'ny intersaison tsika izay ny saison-ny avandra eto Madagasikara dia ao anatiny aloha tsika izao ny karaktera ny condition météo iainantsika hatreto. Sesy ny avandra tao ao tapa-bolana lasa amin'izay dia nisy amin'ny farany teo koa dia manontany ianao hoe ny andro mafana nefa nisy avandra. En fait le andro mafana mihitsy mahafavorable amin'ilay avandra iseho sy latsaka. Mbola mitohy ihany koa ny oram-baratra ny amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny ary mety arahina avandra mihitsy azy izany. Mety mbola hitohany amin'ny faritra vadivavy fitovonany sy atsimatsinanana ihany koa izany. Ny faritra mananjary sy fianaratsoa ihany koa dia nahazorana betsaka nanomboka ao omaly satria mahatratra 127 mm izany ao anatin'ny 420 ora izay ahina betsaka ny vokatra tsy ateraka izany raha mbola mitony ny orana. Ho an'ny maly zao ny tapan'ny faritra atsimo Madagasikara ny tena betsabetsaka ny avandra ohatra ny faritra Matsatra ambony zao ny tapitra azonay ho an'ny maly sy ny androany ny tena misy betsabetsaka dia ny faritra vadivavy sy atsimatsinana misy nahazo koa. Ny maly zao ny station tao Mananjary ny ahitana rotsakorana be indrindra hatramin'izay nanomboantsika niditra ny amafana izay 127 mm en 24 heures. Hoe en quelque sorte efa somary pitipity toy ihany izay apetsaka ny rotsakorana izay. Fantatra ihany koa fa mbola anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika amin'izao fotoana izao. Afaka roa andro vao hiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana andrivodoza isika na ny saison cyclonique. Isy ihany ny korotan-drahona amin'ny herinandro ity saingy tsy hisy fiantraikany amin'ny toetr'andro eto an-drenivohitra izany satria hamafana ny andro manomboka rahampitso. Betsaka moa ny malagasy amin'izao fotoana izao no manao famoronana asa ho an'ny tenany manokana. Anisan'ny asa izay nahavariana sy nafinaritra ny mpanao gazetitsika fanoilarandry anatenaina ny nahitan'ireo mpivarotra tavoahangy etsy Analakely izay hoentiny ao anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika azy ireo sary ny hoentin'ny tiavana rakotondrina. Fa efa manomboka manao asa tena avokoa ny akamaroan'ny malagasy amin'izao. Ho an'ny olo izao dia fivarotana ireny tavoahangy efa tsy ampiasain'ny olona ireny intsony no asa ataony. Efa 10 taona no nanaovana izany ary mahavelona tsara ihany koa raha ny filazany. Nefa izany mahavelona foana rehefa tena hoe fitorana dia efa ela be. Izany hoe misy teo amin'ny 10 taona teo. Efa mitraka fotoana. Hotely fivarotana sakafo ireny no anangonana an'ireto tavoahangy ireto raha ny filazany
fa ankoatr'izay dia misy ihany koa ny olona ny tonga manatitra eto an-tsena ary mivarotra izany amin'ny olo ka izy indray avy eo no mivarotra izany. Tokatran'olona zany reny misy manangony reny tokatran'olona dia misy olona zao manome tsena izy dia mividy antony izy dia tiana ny amin'ny anina dia rehefa sandry dia apetrany ao dia efa misy olona indray mandeha mitety any an-trano any dia mividy antony dia reny olona indray manketenay mivarotra amin'ny tony izay indray mivarotra eto dia izy zany misy ohatra ny amin'ny hotely zao misy zao hotely any mampiasa antony mahonezy tony izy efa amboniny ao reny efa misy mividy efa misy mividy any izay zay mividy amin'ny olona any indray afa zany le olona manavaka tsy maintsy mbola diovina sasana avokoa anefa izy reto vao afaka mihidy sahalan'izao hitantsika izao. Manodidina ny 500 ariary ny iray ary arakaraka ny alehibe iny ny vidiny farany ambony. Manana sokajiny zay toy misy alainay 500 ny tranon'olona dia misy maka 500 izy ny tranon'olona zao dia mivarotra 1000 francs izy eto aminay izay mivarotra 1500 ohatr'izany. Dia arakaraka ny angezana zany ny arakaraka ny angezana sy ny farany hoe mbola mety azo izay ihany manasa ireny satria ireny zista zavatra tsy maintsy fanitsatra ny fanitra toy zao misy mahonezy tao anatiny dia toy misy ohatrany hoe zavatra anatra tsy maintsy sasana aloha ireny zay zay. Toy ny olona rehetra dia manana faniriana ihany koa mivarotra tavoahangy eto Analakely dia mba azo tsena fa hana mivarotra azy ireny. dia mirasoa azy ireny isika ivadika kely eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena dia kompania mpitaterana nabakabaka indoneziana iray no niaran'ny loza ka ny anjera tany an-dranomasina miisa 720 moa ireo mpandita ao anatin'ity fiaramanidina ity amin'izao fotoan'izao dia sambo miisa 3 sy 1 gindebi iray no nifandrimbona nakan'ireo razana atao anatin'ny ranomasina vokatra izay loza izay aneo rahantsika ny fanadety. 13 minutes seulement après son décollage des débris. Voatelo ambin'ny 10 minitra tao aorian'ny fiangany tany Jakapta hiazo any Pangkalpinang dia efa tsy tazana tamin'ny radara sady ity kompania mpitaterana Lion Indonésia ity tokony ho tamin'ny enora sasany maraina ary fantatra fa ny anjerany anaty ranomasina ity fiaramanidina ity tsy mbola fantatra hatreto inona ny tena nahatonga ny loza fa olona miisa 720 kosa ny tao anatiny. Efa nanao lozam-pifamoivoizana ihany ny laon'ny kompania raha ny fanazavana fa tsy mbola namozana hain'olona toy izao. Sambo miisa 3 sy angidimby iray moa no mifandrimbona maka ireo razana anaty rano ary mampihetsi-pony maro izany amin'izao fotoana izao. Le vol a ainsi disparu des écrans radars, il était environ tapitra ny fampanambavantsika amin'ity alina ity mankasiriky indrindra tompoko lasy tompoko vavy miaraka aminay hatramin'ny farany ary misotranao ihany koa tsy misaraka amin'ny fahita lavitra on RTV azadino ny fanaranao ny orona tsara oriny an'ity fampanambavanao ity amrary toromaso sambatra ho antsika rehetra ho amin'izao alina izao ary mametraka ny mandram-piona ho amin'ny rahampitso indray tompoko lasy tompoko vavy.